nanatotoza valakevitra toan'ny taotsirony mandidy kosa ny teo anivon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aikajy mirindra. Olivier Andrembololo miatsa. Fizarana traikefa fanomezana torohevitra mahakasika ireo asa misy eo amin'ny lafiny nomerika noho ny fampizarana teo amin'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny posta, ny fifandraisan-davitra ary ny aikajy mirindra ho an'ireto ankizy mpianatra eto tsiroan'ny mandidy ireto. Tafiditra ao anatin'ny fanapariana ilay vinan'ny filoham-pirenena na ilay antsoina hoe numerika pour tous. Izay fanompanana azy amin'ny tanora izay dia ny ataontsika hoe fanorona lalana azy amin'izay tokony ho alehany eo amin'ny lafiny fianarana sy eo amin'ny lafiny asa. Ny atao androany zany dia izay ho an'ny ankizy eo amin'ny kilasy famaranana dia ho atoro azy ireo hoe inona daholo ireo asa misy amin'ny lafiny numerika, ahoana ny fomba tongavana any ary inona ny mety ho asany ao aoriana kely eo ho fampandrosoana n'ity firenena ity. Manampy ny tanora hametraka safidy ny hetsika toy izao no sady mamolavola ho amin'ny asa fikarohana izay azo lazaina mivelatra sy azo trandrana tsara raha ny lafiny numerika. Raha ho anao manokana izao dia tiako ampiarahana antsoina hoe fizika sy ny informatika izay ahafahantsika manamboatra, izay ahafahana manamboatra ireo karazana logiciel maro samihafa izay tsy vitan'ny calcul atao tanan'olombelona afa-tsy ny ordinateur irery ihany. Mbola hitohy any amin'ireo faritra hafa ny hetsika fampahafantarana hoy ny tompon'andraikitra eto anivon'ny ministeran'ny posta, ny fifandraisan-davitra ary ny aikajy mirindra.